Trano may teny amin'ny Vatobe 7 hektara, trano 20 tafony may, 200 ireo traboina. Osoka tamin'ny faktiorany Jirama, piasa 50 ny voaroiroy. Rara 4 miliara ariary, misy mahafantatr'olona ambony, tsy midoboka amponja. Talata 13 Jona 2024 amin'ny Kafaliana, ampitiavana ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina mitsidika ny tokantranonao indray. Tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao amin'ity takariva ity ary dia asaina ampitiavana, ampanajana ihany koa hitoetra iaraka amin'ny MBS indray hatramin'ny farany. Edy am-panombohana dia ny vaovao mahakasika ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara no entintsika manomboka izany. Tamin'ity androany ity ho an'ireo tranga vaovao dia niampy 420 ireo olona marary ny coronavirus eto amintsika. Ny ray amin'ireo dia avy any Toamasina ary ny 320 kosa avy eto Antananarivo renivohitra. 427 ny fitambaran'ireo olona marary ny coronavirus nanomboka tamin'ny volana Martsa no makaty. Raha toka 70 ireo olona sitrana vaovao indray tamin'ity androany ity. 770 sy 700 ireo olona manaraka fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana. Ny 120 amin'ireo no marary mafy amin'izao fotoana izao ary mitoetra ho 520 no isan'ireo olona lodimandry. Fa anisan'ny tranga sy vaovao nisongadina mampalahelo tamin'ity androany ity araka narana tamin'ny lohatenim-baovao teo dia trano maherin'ny 20 no nirehatra teny amin'ny Vatobe 7 hektara teny ny ariva teo. Nidiny teny toerana nanao fanadihadiana namanay Germaine Menjanahary eo amin'ny sary tahiry aina. Ety amin'ny fokotany 7 hektara no misy anay amin'izao fotoan'izao iarahantsika mahita araka izao sary izao moa fa dia misy ny vona amin'ny tranga ity an-toerana amin'izao dia aitrano mahatsiravina izay manjoy ity fokotany ity. Ny atreto aloha izany dia hoe mbola tsy misy ny vaovao mazava mahakasika ny tena hoe fototry ny afo fa eto indrindra ny lehibe ny fokotany andao antanintsika azy hoe inona tena zava-misy marina mahakasika an'izay hoe aitrano amin'ny tranga ety amin'ny fokotany 7 hektara aty izay. Raha ny fahafantarany azy zay satria zay mbola any amin'ny bureau tany nisy ny anso dia misy may hoy ny aty amin'ny fokotany misy anay dia niakatra nakaty zany zay nijeren'izy io fa raha araka ny fahafantaranay tato amin'ny sisisiny tato ny andohan'le afo dia tonga eto moa zany zay atreto mbola tsy dia fantatranay tsara ny andohan'le afo fa dia anatiny mbola mikaroka sy manentana an'le olona zany zay amin'izao amin'le famononan'le afo sy amin'le fitandremana sao dia misy zavatra tsy mety ataon'le olona sasany. Raha araka ny fahitako azy zao aloha dia fa any amin'ny 200 tafo na 50 sy 200 tafo any zany tratra ny afo amin'izao. Fepetra raisinay zany amin'izao dia anentana an'le olona traboina aloha zay dia ampilazany amin'ny manam-pahefana ambony amin'izao tranga zavatra izao. Efa ety an-toerana koa moa zany ny pompier manao an'izay asa izay fa zavatra tsikatra aloha zany dia hoe mifarimbona tanteraka ny fokon'olona ety an-toerana mamono an'ireo afo ireo. Sampy le ran'le pompier efa naharitra adiny telo zay dia raha ny tena marina zany rehefa maharitra adiny telo izy tokony efa hiantso renfort zalahy fa lasa lalaoviny zalahy ngamba le asa. Raha ny fahitanao anazy nanomboka tamin'ny firy teo le afo nanomboka nyrehatra? Nanomboka tamin'ny telo. Amin'ny telo le afo nyrehatra nefa ny élément zalahy ao nefa anakivaly fotsiny raha misy dia misy. Ny entana loatra izy fa vony satria madama rery dia araka ny mahavehivavy azy dia taitra ny fony dia nandeha nitroaka izy mamondry ny ainy sy mamondry ny zanany. Fa ohatrany hoe nirehatra zany le afo dia tonga mba nanampy an'ireto olona vahoaka ireo dia pompier tsy tonga. Taraiky loatra zany le pompier fa tokony tonga aloha le pompier dia tsisy hoe mba nirehatra daholo le trano rehetrarehetra ireo izay no tena marina. Amin'ny enora sy fahefan'izao dia tsara ampahafantarana antsika moa zany fa efa manomboka voafehiny afo ary efa manomboka mandamindamina an'izay fitaovana ny santé ety an-toerana zany ny avy eo anivo ny sampana mpamonjy voina amin'izao fotoana izao fa dia rahampitso ho ampitaina amintsika eto ihany hoe inona tena zava-misy ny tranga marina manaona ihany koa hoe ny isan'ny ofisialy ho an'ireo olatra boina tamin'ity voina ny tranga tetỳ amin'ny 7 hektara ity.
nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny teo anivon'ny orinasa Jirama teny Ambojatovo ambony teny momba ireo faktura na be resaka teny anivon'ny ity orinasa ity no anton'izay fionana izay Asina Andriamalala sy Tokira Marolanina nanao ny fanadihadiana. Roa volana teo eo zay no nanomboka ny menomenona tamin'ny fiakaran'ny faktura ny Jirama ny mpanjifa. Tokantrano maro no sendra ny fahasahiranana noho ny nataon'ny orinasa Jirama indrindra amin'ny fiakarany vidin-jiro sy ny fahadisoana maro samihafa anaty faktiora. Ny faktiora zao am'izao mbola misy voaloha satria le izy le misy an'le faktiora indroa aloha iny indroa sa intelo nakatra be mihitsy ny Jirama tamin'teko tena tsy ana moa le jiro koa tapatapaka foana le jiro any amin'ny faritra misy anay zany misy tapakandro misy amin'ny ariva ohatr'izany tapaka foana. Faktura Jirama zany izy matimaty matetika nefany zareo zany miakatrakatra ihany. Zareo tsy hitarainana moa zany fa dia fantatrareo ihany olon-dehibe mamenatra amin'ny teny lava. Miakatra ilay faktura. Anidina raha fandaniana fa le jiro etaka miakatra e. Ilay faktura Jirama moa ilay fahatongavany lasa nisy hoe anatin'ny ray volana misy indroa tonga. Dia avy koa ohatra ny miakatra ambonimbony ihany par rapport amin'ny consommation teo aloha tsy haiko na le prix no miakatra kely angambany satria izay zao no remarque hitanay hoe mitombo le consommation fa ohatra ny fanao isan'andro ihany ny fanao isan'andro. Dia zay no ohatra ny mbola mila fanazavana kely amin'ny Jirama hoe inona ny anton'le facture mifanesisesy be. Dia avy koa somary miakatra le facture. Manoloana izany fitarainan'ny olon-tsotra izany dia fantatra fa misy mpiasan'ny Jirama no manao osika ka nahatonga ireny olana tao anatin'ny faktura ireny. Misy 50 ireo vororoy ao anatin'ity osika miopampana ity ka tale ao anatin'ny orinasa ny roa amin'ireo ary ny 15 hafa no nandraisana fepetra manokana vonjomaika. Tsy maintsy isy araka izany ny fepetra ho raisan'ny Jirama ho an'ny mpanjifany. Dia mbola mitohy ihany ny possibilité ho an'ireo mpanjifa ny manembotra zany ny fanomboavana ny faktura amin'ny Jirama. Zay zany aloha dia zavatra mbola misy amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy ireo mpanjifa zany izay tratran'io fahadisoana io dia misy raha tena vérifier zany le fahadisoana dia misy correction zany izay ataon'ny Jirama eo amin'ny faktura n'ireo mpanjifa ireo. Raha mbola tsy nandoa faktura moa izy dia efa verina amin'ny loany zany le izy. Raha ohatra moa izy efa nandony fakturany dia mazava ho azy misy zany ny fanotsiana ny faktura. Eo amin'ny efatralina eo ny mpanjifa izay naton'ny Jirama. Efatralina ny mpanjifa naton'ny Jirama. Vinavinaina satria moa miovaova foana ny tarehimarika rehefa mandroso ny asa miaraka amin'ireo mpanjifa ireo fa vinavinaina eo amin'ny 5,000 eo ny mpanjifa izay nisedra ny olana momba ny index io zany hoe teraka olana amin'ny facture io zany dia efa mindroso zany ny asa amin'ny fandraisana amin'ireo mpanjifa ireo fa tsy hoe miandry an'ireo mpanjifa ireo tsika izay vao anao an'io traitement io fa itsika Jirama no manantona an'ireo mpanjifa ireo ara-tarby antsoratra miteny azy hoe mba tonga nahita ny faktura anareo zay ohatrany misy tsy mety satria ny sasany amin'izy ireo ny akamarony rehefa jerena miaraka amin'ny mpanjifa ny faktura dia misy fanazavana mazava tsara ary ekelin'le mpanjifa ny faktura fa ny sasany kosa dia tena misy fahadisoana satria tonga amin'ny mpanjifa hoe tia ny relevé anay amin'ny compteur anay nefa ny ao amin'ny Jirama zavatra hafa misoratra ao nisy olana zany tamin'ny fandraisana ny relevé io ary zay tsy maintsy asiana fanotsiana. Andrasana araka izany ny toen'ity raharaha osika tao amin'ity orinasa Jirama ity. Manodidina ny resaka 20 miliara ariary kosa teny anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia nizoma lasa teo noho ny doboka ponja vonjomaika ireo olona voaroiroy noho ny raharaha 20 miliara ariary ary misy fivoarana izany toedra raha zany amin'izao fotoana izao araka ty fanadihadiany Asina Andriamalala sy Tokira Marolanina ty hatrany. Nizoma lasa teo no nadoboka ponja vonjomaika ireo olona voaroiroy noho ny raharaha 20 miliara ariary izay nolazaina fa hividianana vatomamy ho an'ireo mpianatra amin'ny sotroina ilay Covid organics. Hatreto aloha dia tompon'andraikitra ambony ao amin'ny ministera fanabeazana sy olon-tsotra nahita ilay tsena ihany no nidoboka ponja. Fantatra
fa mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly ny iray amin'ireo olona niakatra teny ampaky ireo. Raha araka ny loharambavao anefa dia misy amin'ireo olona ireo no mitady ny fomba rehetra tsy idirany any am-ponja. Mahafantatra olona ambony eto amin'ny firenena hono izy ireo. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe hatramin'ny roviana no tsy anjaka eto Madagasikara intsony ny mizana tsindrinila. Raha oviana vao tapitra ny kolikoly, raha oviana vao fongana ny kitrano an-trano sy ny kinamanamana ka ampiarana ny lalàna ho an'ny rehetra. Raha ny momba ny ministry ny fampianarana izay nesorina teo amin'ny toerana kosa dia mbola eny amin'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice no hitsarana azy. Manodidina ny resaka tosika fameno dia nampiantso mpanao gazety ny mponina teny amin'ny commune Ambavatokana tamin'ity androany ity mikasika ny olan'izy ireo tamin'ny fizarana izay resaka tosika fameno izay. Jessica Miray eo amin'ny sariny tahiriny aina. Ny alahady teo no nivoaka ny lisitra ireo olona hisitraka ny tosika fameno ho an'ny commune Ambanivohitra Ambavatokana ary nanomboka omaly ny fizarana ny vola. Toy ny tany ankafa dia betsaka ireo fitarainana. Be dia be ny lista zany tsy ara-dalàna satria anaran'olona tena miverimberina fa ny adresy nefa soloina. Dia faharoa manarakaraka zany tamin'ny loharano vao nidina nitsirika ny vahoaka nandeha isa-tokantrano dia efa nisy ny olona ny teny atsokosoko hoe ameo vola zahay fa ho ampidirinay ao ny anaranareo. Tena le vahoaka madinika mantra kely isa-tokantrano misy efa ho zato mahery zay tsy nisy tafiditra tao anatin'ny lista zany dia tena hoe matsampa mijaly nefa ny akamaroan'ny olona zany misy manana épicerie, manana tôbila, manana moto tafiditra ao anatin'le izy. Ianao zao le lista mipetsaka ao lohatranonay zao mipetsaka ao fa anaran'olona hafa tsy misoratra ao amin'le fisy ao. Nefa zay re mipetsaka ao dia ny anaran'le olona zany tsy fantako mihitsy hoe anaran'olona izy io. Tsisy filorety zany eo aminay na anaran'olona hafa. Tsy tompona andraikitra amin'ny famoahana ny lisitra ary tsy tompona andraikitra tamin'ny fanaovana fanadihadiana ny commune Ambavatokana raha ny fanazavana. Amin'izao fotoana izao nefa dibidibe ny olona ny menomenona hoe misy tsy nahazo sy ny karazakaraza fa izay lista izay nalefa ny isidy ihany no afisianay isaky ny fokotany sy isaky ny secteur rehetrarehetra dia reny zany no mipetraka any hoe 200 zany zao. Misy ozy izy ny olona hoe fitarana taon'ny olona dia misy anarana verimberina sy ny lohatrano mpifandiso tsy avy amin'ny commune mihitsy na avy amin'ny fokotany na avy amin'ny loharano zany fa avany amin'izay izay tonga eto amin'ny commune ihany no afisian'ny commune. Raha nanontaniana ihany koa ny teo anivon'ny fokotany dia nilaza fa tsy izy ireo ny tompona andraikitra tamin'ny famoahana ny lisitra saingy tsy nentina alaina sary. Fitarainana fito sy telonjato kosa ny voarain'ny fokotany iray tato amin'ny commune Ambavatokana. Araka ny hitantsika teo ety amin'ny commune Ambavatokana no misy anay, misy indrindra ny olana makasika ny tosika fameno, misy ny tsy nahazo, misy ihany koa ny anarana miverimberina araka ny fitarainan'ireo olona ireo. Nanantona ny responsable na ny tompona andraikitry ny fidy ary izahay ety amin'ity fizarana ny tosika fameno ity raha ny nambaran'izy ireo dia tsy afaka manome fanazavana fanampiny izy ireo fa ny tompona andraikitra eny Anosy ihany no afaka manome fanazavana fanampiny ho an'ny mpanao gazety. Nanantona ny fidy tety Anosy ary izahay. Tsy nentina alaina sary moa izy ireo fa nitondra kosa fanampanazavana. Tsy mitombona hoy izy ireo ny filazana fa nisy ny anarana miverimberina na ny doublant. Homonima hoy izy ireo no misy na anarana mitovy. Ho an'ireo olona nahazo ny fanampina nefa tsy tokony hisitraka izany kosa dia misy hoy izy ireo no mandainga amin'ny asany rehefa anaovana fanadihadiana. Izany hoe misandoka asa mba ahazoany ilay vola. Ivadika kosa amin'ny pejin'ny fahasalamana isika nisy androany fanadihadiana izay nataony mpanao gazety ny MBS mikasika ny amena ara-pahasalamana eto amin'ny firenena sy ireo fepetra vaovao izay mifandraika amin'izay. Njavandremahefa sy Andry Rakoto Malala. Herinandro maromaro izay dia tsikaritra fa tsy mitsaha miakatra nisan'ireo marary Covid-19 eto Madagasikara. Raha tao Toamasina no nahitana tranga betsaka indrindra teo aloha dia lasa eto Antananarivo no betranga indrindra amin'izao. Androany fotsiny izao dia nahatratra 320 ireo tranga vaovao teto Andrenivohitra. Manoloana izany indrindra dia nanova-paikady ny mpitandro filaminana. Nanambara ny tompony andraikitra ny Nivy-Pibaikona avy eo anivon'ny CCO fa isy ny fisamborana ireo olona tsy manaraka ny fepetra, indrindra ireo tratra tsy manao arotava. Mbola mijanona ho baraingo aloha ny sazy iandry ireo olona voasambotra. Na izany aza efa mandray fepetra ireo mpitandro filaminana. Ny zavatra tsapa zany tato anatin'ny andro vitsivitsy dia niakatra nisan'ny olona mitondra n'ilay tsy mikaretina Antananarivo renivohitra. Dia izay no nahatonga ny eo anivon'ny CCO nandray fepetra hoe hamafisina ny fanaraha-maso
ny olona amin'ireo le hoe tsy mitondra saritava eny an-dalana ny anana taxi be sy ny sisy dia misy moa zany a ny polisy etsehana manerana ny nosy a amin'ny fetiny 4 jona zao de amin'ny 4 mahery de amin'ireo zany a mitoy ohatrany andavanandro ihany ny asan'ny polisy pirenena mandray fitorina mandray fitarainana manao fisafona manao patrouille ny arabe eo zany le fitandronan'ny filaminana fa eo ihany koa lay fanaraha-maso an'ireo le hoe manaraka an'ilay fipetra ara-pahasalamana sa tsy fa eo amin'ny fifandraisany Madagasikara amin'ny any ivelany kosa indray dia nanolotra fitaovana ho an'ny firenena malagasy ny firenena marokana tonga androany teny Ivato ireo fiaramanidina Royal Air Maroc izay nitondra ireo fitaovana entina iarovana amin'ny Covid-19 eto amintsika ndeha aratsika ny andinindinizay eo amin'ny sariny Mano Randriamalala Masaka Valo Tapitrisa Viziera Sivietsy Charlotte Ennetsy Blues Ennal 3 alina litatra amina gel hydroalcoolique chloroquine 5.7 alina boaty ary azithromycine 5.2 alina boaty ireo ny fanomezana avy amin'ny fanjakana Marokana amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 tsy ho resy ny Covid-19 raha tsy miara-mientana ny rehetra. Il y a, je dirais, un élan de solidarité de la part du Maroc qui s'exprime à chaque fois que le besoin s'en fait sentir, à chaque fois que la République sœur de Madagascar est dans une situation où donc les appuis sont les bienvenus. Nous l'avons fait plusieurs fois, nous continuerons peut-être à le faire en espérant qu'il n'y ait plus de besoin dans ce sens, mais l'idée c'est que nous sommes dans une tradition où le Maroc donc, a toujours été présent, a répondu présent et a été aux côtés de Madagascar, aussi bien quand il y a eu la grande famine dans le Grand Sud, que quand il y a eu le cyclone Enao, que quand il y a eu la peste, où nous avions 3 avions militaires qui sont venus avec une assistance médicale et sanitaire. Et aujourd'hui, il y a effectivement une situation mondiale et sur notre continent africain qui appelle à une solidarité réelle entre les pays d'Afrique. Tonga amin'ny fotoana nilana azy ireto fanampiana ireto indrindra amin'izao fotoana mampiakatra ny trangan'ireo olona tratran'ny Covid-19 eto Madagasikara izao. Et ce don témoigne de la solidarité du Royaume du Maroc et de Sa Majesté le Roi du Maroc pour Madagascar, parce que nous faisons face à une pandémie et une pandémie ne peut pas être battue seule. Donc il faut la solidarité de tous les pays et les pays amis sont toujours là en ces moments difficiles. Et c'est le sens de ce don. Et ce don qui est aussi très utile parce qu'on a besoin beaucoup d'équipements de protection individuelle. Donc comme vous savez, il y a le personnel médical qui demande plus de protection. Parce que souvent, ce sont donc les premiers à être atteints ou qui prennent le plus de risques parmi nous tous. Mbola tsy fantatra aloha ny toerana azo ireto fanampiana ireto fa miankina amin'ny ao amin'ny CCO ny fitsinjarana ireo raha ny fanazavana azo avy amin'ny ministry ny fahasalamana ny professeur Ahmad Ahmad. Ivadika amin'ny lafin'ny finoana kosa indray isika nototsaina androany atao amin'ny fiangonana FCKM Betela Tanambao 5 Tomasina mivavaka iraisam-pinoana hitondranam-bavaka ny firenena amin'izao fankalazany ny tsy heritaona faha-enipolona zon'ny Madagasikara ny fahaleovan-tena sy ny folo alinda malagasy izao nitarika ny vavaka moa ny kardinaly Tsarazana Désiré notron'ireo pretra sy pastera ary nanao fanadihadiana makasika an'izay ny MPS Tomasina teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Nafonja ny afatra nomen'ny kardinaly Tsarazana Désiré nandritra ny fitoron-teny nataony anisany notsindriny toetoetra tokony hanana ny tsirairay amin'izao akatiky ny fetiny 4 jona izao. Mila fehezana, mila fivana antsika. Zay vao tena mankalaza ny fetim-pirenena mba ampiadina ty tanindrazantsika ty ka iova fihetsika, iova fomba ampanao araka malazoko tamin'ny toloteny tao ka ikasikaso imbonana, tsy hanambaka ny namana, hanao ny raha resiny hitsiny ary hanao vendoany raharaha ny fatahorana an'Andriamanitra. Lova napetraka razantsika izany fatahorana an'Andriamanitra. Aza loasa mangeno ny jerena Andriamanitra tao. Ka oka samby atafan'Andriamanitra atsika amin'ny asa ataontsika. Ary efa manao vavaka nampiarahan'i Kristy atsika dia ataova am-polala tokoa iny mba hiadina amin'ny zavatra tsy manjary afakapagnaha amin'ny risoriso azavelanao risin'ny fakapagnaha ka intana atsika menakavy isika anao zavatra anao amin'ny rainy an-danitra ao
manoloana ny fianaky ny covid-19 izy nahitana tranga vaovao 4 androany manao antso hoan'ny prêtre-ndrazana ny kardinaly. Indrindra aloha tsy fanelikilika za aloha tena tsy mety ny marara ilikilika dia manaraka an'izany tokony mba hifankatia bebe koa ka hanaja ny fepetra mba hofongatra mba hiala ty avanarety ary ihany koa samby anao ary niezaka tandrefy azy ny olona tsiray avy ny tompona ndraiky nasika rehetra ka ikarakara marina ny vahoaka fa ny zava-misy ny sahirana ny vahoaka amin'ny zavatra hoaniny fa ninanina reo androany miasa androany no ivelomana androany. Fa itoetra amin'izay fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena izay hatrany isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Ho fandaminana sy ho fiarovana ny tsy hiparitahan'ny valanaretina covid-19 dia misy ny lamina tsy maintsy napetraka. Tsy hatrehan'ny vahoaka ny matso izay ho tanterahana ny 12 Jona 2024 eny Analakely. Rarana ny mivezivezy eo amin'ny arabe ny fahaleovantena sy ny manodidina azy toy ny eny Antanimena, Beoririka, Ambodifilao, Ambojatovo, Antaninarenina, Ambatonakanga, Amparibe, manodidina ny Farinanosy, Ampatsakana, Tsaralalàna ary Ampasamadinika. Ny 14, 15 ary ny 16 Jona. Mikatona avokoa ireo tsena rehetra toy ny eny Ampochard, Petite Vitesse, Pavillon, ny magazay, ireo toeram-pilanonana, ny sekoly, ny birao, ireo toerana rehetra mety ampitangorin'olona ao anatin'ny faritra izay voalaza ary misy ny didim-pitondrana mandamina amin'ny fivezivezen'ny fiara sy ny fitaovam-pitaterana rehetra manenika ny tanàna. Ny mpitandro ny filaminana koa dia angaviana mba ho hajain'ny rehetra ny toromarika omeny izy ireny. Hoeny amin'ny lampananosy kely sika ao anatin'izao vaovao manaraka izao. Nisy androany fifampidiniana teo amin'ireo olona sy ny teo anivon'ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Ny votoaton'ity fiaonana ity moa dia makasika ny sata mifeny mpanohitra. Ny andindinin'izay eo amin'ny fanadihadiany Germaine Menjanahary sy ny sariny Tahiriny Aina. Fanoherana amin'ny ankapobeny ny voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana izay natao tamin'ny taona 2024. Raha ny tolo-dalàna momba ny sata mifeny mpanohitra amin'izao anefa dia fanoherana eo amin'ny sambo parlementaire no tiana apetraka. Ao anatin'ilay constitution le izy ina moa natao hoe constitution io ny lalàna faratapony tsy azo idovirana io faranjany misy violation de la constitution ninina lalàna voakanao ka hoe tsy mifanaraka amin'ny constitution dia misy violation de la constitution fanitsakitsana constitution ka tsy haiko izay lalàna ataonareo fa misy ataon'le hoe hiérarchie des normes juridiques eny amin'ny faratapony constitution manarakaraka ny bloc constitutionnel, manarakaraka ny loi organique, manarakaraka ny loi ordinaire. Ka raha ty loi ordinaire ty mandeha manao taimbozina ny constitution tsy mety zany satria avy amin'ny constitution daholo no ivoan'ny lalàna rehetrarehetra. Hoeny amin'ny lampananosy kely eny ihany isika hitoetra amin'izay lafim-baovao teo amin'ny fiaonana tamin'ireo olona izay fa ny eo amin'ny resaka zon'olombelona kosa indray ny anjarany teo anivon'ny HCDDED androany niona tamin'ireo sénateur teny Anosikely namoaka ny olan'izy ireo makasika ny demokrasia sy ny resaka olana izay sedraina ihany koa izy ireo. Germaine Menjanahary sy Tahiriny Aina hatrany. Fototra ijoroan'ny HCDDED ny fiarovana ny demokrasia no mafisin'izy ireo androany fa tokony alalaka ny fanehoan-kevitra ho an'ny rehetra. Etsy ankilany anefa dia nambara ihany koa fa tsy tokony anaovana fihetsika mamohetra ny fanehoan-kevitra. Ny ampahamijere dia lasa ny kely ananana koa mbola nanasorana dia sahirakilana zay anatanteraka ny asa taonay. Nefa na dia zany aza mahay-maintona ny asa zay ataonay ho an'ny boka malagasy. Tsy andavambola ny asa ao amin'ny HCDDED. Isan'ny azahoan'izy ireo fitarainana betsaka ny makasika ny fananantany. Ny fanehoan-kevitra moa koa malalaka saingy tsy atao kosa manompa olona na manao zavatra hafahafa ao anatiny tambazotra reny ny filazana ny zava-misy zay ilaitsika zay. Mbola hitoetra eny amin'ny lampananosy kely ihany isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity saingy lafim-baovao mampalahelo kosa indray. Nodimandry omaly ny sénateur Razafindratovo Ravololon'Irina Emilie voafidy tao amin'ny faritany Antsiranana avy amin'ny antoko lidera fanilo
iray amin'ireo vehivavy sénatera misy 12 atao amin'ny anteny-merandolo ny toboky vavy vady andefimandry ny Jean-Marc Sarakoto Mamonjy aflohan'ny anteny-meram-pirenena teo aloha androany ny ala teto Antananarivo nondrazana rehefa avy nentina teo amin'ny lapany ny anteny-merandolo teny amin'ny senat eny Anosikely ary ny azo nandeviranto Brickaville raha ampitsy kosa no anatanterahana ny fandevenana izay fianakavian'ny MBS dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Fa amin'izao fotoana izao kosa dia misy ny angom-baovao avy any Sainte Marie nanao ny fanadihadiana mahakasika an'izay indrindra Iravo Rajafy Mahenina eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Atatra ny voaka ofisialy no nahafantarana fa olona roa no mitondra ny tsimikaretina Covid-19 ao Sainte Marie mikasika ny anao podium eo tampon-tanàna amin'ny zoma izao anefa ny tompon'andraikitra mamiteraka resabe ho an'ny mponina Sainte Marie izany fikasana izany indrindra rehefa nisy filazana ofisialy fa tsy azo atao ny mamory olona mihoatra ny 50 isa rehefa nisy filazana ihany koa fa tsy misy ny fankalazana ny 24 jona ilina atao ve izany zavatra izany sa noho ny fitiavan-kelin'ireo mpitondra Sainte Marie ka ny vahoaka indray no lasa sorona raha ny fampitambavao azy avy any toerana vokatry ny nataon'ny tompon'andraikitra izay manome alalana ny sambo mitatitra olona hiditra nitsokisoko no nahatonga ny fianaky ny aretina voamaly ihany koa hitana makivaky tanàna ny mariage iray niaraka tamin'ireo mpanatrika izay tsy latsaky ny 50 isa akory raha ny hita efa nisy hotely lehibe iray ihany koa notikanana izay natrehana olona 300 eo eo tazana tamin'izany ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny tao Sainte Marie sy sivily maro raha ny vaovao hatrany miororo ny mponina ny Sainte Marie ary miandrandra fandraisana andraikitra matotra. Tamin'ity androany ity dia niresaka tamin'ny mpanao gazetina ihany koa androany nisy olom-baomboaka iray eto Antananarivo renivohitra mitaraina mafy ny amin'ny tsy fandriampahalemana izay mirongatra amin'izao fotoana izao. Asin'Andre Malala sary ny tokra Marolahy. Saika ahitana trangana fanafiana isan'andro indray eto an-drenivohitra. Iaraha malala ny fahasahiranana sy ny fahaverezana asa noho ny krisy ateraky ny coronavirus amin'izao fotoana izao. Ny fitondram-panjakana rahateo tsy mba mijery ireo olona nalo ny very asa ireo fa variana fotsiny ihany amin'ny fampanantenana tsy miantraika akory any anaty vilan'ny vahoaka. Anisan'ny boribory tany tena ahitana tranga fanafiana amin'izao fotoana izao ny boribory tany fa efatra. Andrasana araka izany ny fampiasana ireny fitaovam-piadinana rantiranty sy ny lokalokany ny fitondram-panjakana tamin'ny fampielezan-kevitra ireny. Eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina sy ny resaka sosialy kosa indray izay nisy androany ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazetiny MBS ihany koa teny anivon'ny polisy pirenena teny mikasika ny trangana herisetra mianjady amin'ny zaza amam-behivavy amin'izao fotoana izao. Njava-Andre Mahefa no nanao ny angom-baovao eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Nahazo vahana tato ato ny trangana vony sy ny herisetra atao amin'ny zaza amam-behivavy. Vao tsy ela akory izao no nisehoana herisetra ny endrika fanolanana toy ny nahazo ilay tovovavy kely 14 taona avy ao Mahintsy izay tsy iza fa ny iray kely ihany no nahavita nabevoka azy. Tsy izay ihany anefa fa efa maro ny fitarainana tonga eny anivon'ity isam-pandaharaa miaro ny zon'ny vehivavy ity. Ny tranga voaray eto aminay dia ny violence économique sy physique ny matetika miverimberina dia tena fisehoan'izy io zany ao tokantrano dia tsy ara-dalàna le vola miditra sy ohatran'izany dia lasa mitonga amin'ny fikasihan-tanana le izy dia mahatonga an'le violence physique dia tonga mitaraina aty le olona ny amin'izay tranga na herisetra izay. Ny volana mety lasa teo zao teo amin'ny folo teo ny tranga na herisetra ny tranga ny raisinay teto dia tamin'ity volana jiona ity zao izy somary niakatra kely dia teo amin'ny 5 teo
teo eo zany mitrangana herisetra mivoaray. Isan'ny sakana ho an'ireo olona hiaran'izay herisetra izay ny fahatahoran'izy ireo manatona ireo tompona andraikitra. Inona kosa ary ireo dingana tokony arahana raha toka hiaran'izay herisetra izay ny olona iray? Voalohany indrindra aloha raha misy mitranga eny anivon'ny fiarahamonina ao an-tokantrano dia tokony tsy salasala mihitsy ny olona anantony. Afaka manantona fokotany ny olona voalohany indrindra. Fokotany miara-miasa aminay dia ny fokotany no mandefa azy ireo aty. Raha fitarainana le ho ataon'le olona, misy manko matetika mitranga eto aminay matahotra le olona hoe higadra ny vadiny sao dia vao mahitombo le herisetra nefa arakaraky ny tsy tenenany no mampitombo an'io herisetra io. Raha hitory indray izy dia arakaraky ny faritra misy azy. Ohatra hoe afaka manatona PMPM ety Tsalalana izy, misy koa PMPM ao Anosy, dia na manatona ny komisary azy akaiky azy indrindra, izay tsara indrindra. Ety ampamaranana kosa dia ny maresaka iraisam-pirenena no tanteriny Ravirazafy Mahenina aminao dia ny akon'ny aretina coronavirus manerana izao tontolo izao. Fanadidina. Mahery ny sivy-tapitrisa ny trangana coronavirus hita manerana izao tontolo izao raha nitatry ny vondry ny iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana OMS. Ny atsasany mahery no hita ny Eropa sy Etats-Unis raha nitatitra hatrany. Farafahakeliny 76,4 sy 4 no namony ainy maneran-tany. Manomboka miparitaka indray anefa ny aretina ka mety ahina hitombo ny salan'isy io. Firenena 990 no nahitana trangana aretina betsaka indrindra nandritra ny fanadidina natao ka 703 sy 4 tapitrisa no isan'ny sitrana hatramin'ny androany. Tranga miseho matetika nefa ireo tena marihariany no atao fitiliana ho an'ny firenena sasansasany dia kamaroan'ireo firenena mantra kosa voafetra ny isan'ny fitiliana tao. 3 volana teo no nahafana nitsirika ireo marary tapitrisa honta le jeneraly no OMS ao Maly. Avalandromonja nefa nanamaraparana izay 3 volana izay mahery indray tapitrisa ny tranga vaovao. Betsaka amin'ireo firenena tsy mahita tranga intsony na ihany koa ny enany isan'ireo marary no nahitana tranga vaovao indray. Ho an'ny Chine 12 ny tranga vaovao hita ny alahady teo hatramin'io Maly. Any Korea Atsimo nanomboka tapany volana May farany teo niverina nahazo vahany indray ny Covid-19 ka nahitana olona marary 13 hatramin'ny 10 isa isan'andro. Ho an'ny Etats-Unis izay anisan'ireo firenena betsaka marary indrindra mihoatra ny 2 sy 1 isany namony ainy ary mihoatra ny 2,3 tapitrisa ny marary. Raha ny eto Afrika Atsimo no tena nahitana tranga betsaka indrindra hatramin'ny androany mihoatra ny 1 isany marary ny Covid-19 ary 2 ireo namony ainy. Manaraka ny Afrika Atsimo, Nigeria sy Ghana. Izay ihany koa tompolasy tomboka vavy no nentinay nanakatona tanteraka ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno hatrany ny safidinao miara-dalana amin'ny MBS mandray ny vaovao na amin'ny onjam-peo na amin'ny fahita lavitra ihany koa. Ankasitrahana feno ihany koa ireo teknisianina, ireo mpanao gazety miara-misalahy ary ireo pakasary isan'andro isan'ora ihany koa. Ny tenanay mametraka ny mandrapitafa mirary ny sosin'ny tsara tompolasy tomboka vavy.